Voalohany aloha ny nahatongavatsika ty amin'ity toerany ity fatatsika fa fohy be ny famantarana ny toetrandro aty a. Raha nandalo teto za herinandro lasa zay dia hitako hoe somary sahirana ny mpiara-miasa rehetra ato tamin'ny fanatanterahana ny asa noho nilay condition de travail somary tsy tomombana. Dia nampanantena tamin'izay fotoana zay fa hitondra ny zavatra rehetrarehetra le minimum vital rehetrarehetra ahafahan'ny zareo manatanteraka an'ilay asa. Tonga teto androany zany miaraka amin'ireo mpiara-miasa nanolotra an'ireto frigidaire, fandrahoana, fanaovana kafe, famanana rano, mitondra lamba fisafotra, mitondra lipiko ahafahan'ny zareo matory ihany koa satria misy vehivavy zareo, misy imperméable reo, dia misy vary, misy menaka, misy ronono kely dia kely fa ny zava-dehibe dia ny firaisapo amin'ireo mpiara-miasa ireo satria izy reto dia miasa andro, miasa alina, miezaka manome vaovao ny vahoaka mba ahafahana manavitra ny ain'ny vahoaka malagasy indrindrindrindra satria ny fahafantarana ny zavatra hisy sy ny zavatra ho avy no ahafahana mitandrina ary ahafahana ihany koa manavitra aina be dia be. Dia zay zany no nahatongavana tyty ny androany. Ty rivodoza Batsiray ity dia isan'ny rivodoza matanjaka ela zany no tsy nisy an'izany rivodoza misy masony zany, misy ivony zany nandalo teto Madagasikara. Efa ela be tany amin'ny 1994 no nisy cyclone ohatran'izay manana intensité amafisana ohatran'izay no nandalo teto Madagasikara. Ka ity zany dia tena hanimba zavatra be dia be mihitsiny fa mamitaka fotsiny izy ohatrany hoe malimalika ohatran'io fa sur le calme avant la tempête zany ny fomba fiteny azy fa tena grave be ary mila mitandrina tsika rehetrarehetra, mila mihaino ny toromarika ny météo ary ny toromarika omeny ny fitondram-panjakana mba ahafahantsika mihaino soroka loza rehetrarehetra. Efa fantatra amin'izao fotoan'izao fa hiakatra eo amin'ny 2 metatra ny ranomasina ary ny vague hahatratrany amin'ny 14 mètres ny vague. Zany hoe hiampita zany io hitraverser d'est en ouest ity cyclone ity, andalo tsy vitany morontsiraka tsy nanana iny fa makivaky an'ity mpivoatany ity ary hivoaka any atsimony menabe. Zay moa zany ny prévision fa io tsisy science exacte ny météo fa manakaiky an'izay tena exacte zay fa miovaova satria fatatsika fa nandrasana tokony hoe androany alina zany io miditra antanety zany mitouche terre fa lasa rapitso any amin'ny 6 any zany vao tena miditra morontsirakitsika izy zany satria mijanona elaela tao nord ny La Réunion zany izy io omaly sy androany tontolon'ny androany zany manomboka androany hariva zany no efa hikorontana ny toetrandro eto ampovoantany dia mitohy an'izay ny rapitso zany fa ny zavatra lehibe dia misy fampahafantarana an'izany atao tsy tapaka isaky ny adiny ray zay no fepetra raisana tanatin'ny conseil des ministres sy toromarika nomeny filoham-pirenena ihany koa isaky ny adiny ray dia tsy tapaka manome vaovao mikasika nyity rivodozy ity ny TVM sy ny technicienne ny météo. Manomboka androany folakandro zany dia tsisy départ tsony na ny national na ny régional. Zay no fepetra tsara ho fantatry ny olona rehetra zany dia ohatran'izay koa ny amin'ny anabakabaka dia efa naka notam ny ACM zany fa tsy misy vol afaka atao tsony, afaka mandeha tsony manomboka ny androany atoandro ka hatramin'ny alatsinainy. Efa misy communiqué moa nataon'ny ministère mahakasika an'izay mba hiarovana indrindrindrindra ny ain'ny mpandeha satria mety misy éboulement, mety misy hazo tapaka, mety misy pont tapaka, mety misy rano miakatra be dia be zany zavatra ivavahantsika tsy hisy fa mety hisy satria amisafisanany ratsy ny haviany tsara dia zay mahatonga antsika mitandrina maka amin'izay fepetra zay.